matompona ndraikitra ny mponina mivantana ny ministera ny mponina dia raha misy zavatra mahazo ny mponina dia mahatsaro tompona ndraikitra tanteraka ny ministera indrindra fa ny fitondram-panjakana. Trano 2 tafo no rava 100 isanjato, fianakaviana 770 no tsy manan-ke alofana sady very fiariana satria varotra no antonasany izy ireo. Namaly ny antsovonjy noho ny fahavoazana vokatra io haitrano io ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny PNGRC sy ny ministera mponina. Izay mihitsy no antom-pisiana eto amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana dia misy vary 400 lasaka zay lasakana 50 kiloma ary misy voamaina 20 lasaka, vilia 50 sy 200, sotro koa ohatr'izay 50 sy 200, sio 70, vilany 70 ary firakotra 70 dia akanjo ambalina 5 saka zany dia misy ihany koa cahier ho an'ny ankizy zany surtout tsika zao mandalo fanadinana ho an'izay mbola manao fanadinana zay eto koa zany dia manararoatra amin'ny mareny tenanay mirary fahombiazana ho an'izay anao fanadinana ary stylo karazana eo amin'ny boaty anankifolo zay. Tamin'ny 7 ariva no nanomboka ny firehetana ka zazan'Andrehitrafo no niteraka izany. Vao natsoina dia tonga ny mpamonjy vony saingy ny lalana miazo ity tanàna mahity no tena olana hafa nosetraina. Nanamafy ny ministra mponina fa eo ampamola volana ny vahaolana maharitra mikasika ny trano fonenana ny fanjakana amin'izao fotoana izao.